Eny amin'iny fa nisan'ny fikambanana kalazan'ny taom-baovao malagasy ihany koa ny fito asina sy ny trano koltoraly malagasy ho azy ireo etsy amin'ny foibe nasionalin'ny izay toerana izay ny kanja Ambohimankakely no izoro an'ireo hetsika fankalazana samihafa. Ny taom-baovao malagasy ho ny fikambanana fitoasana sy ny trano koltoraly malagasy dia noezahina iompana amin'ny fihavanana miorina amin'ny fanajana ny fahasamihafana. Izany indrindra no isan'ny lohahevitra izay hovizina mandritra ny fankalazana izany taom-baovao malagasy izany amin'ity taona 2024 ity. Ny fikambanana izay mikarakara ny hetsika dia mijoro amin'ny tsy fanavakavahana ny foko na ny fotom-pinoana fa ny fifanampiana amin'ny maha-malagasy, ny tanjona iraisana ka ny malagasy tsy hankanavaka no antsoina hiaraka hankalaza izany taom-baovao malagasy izany. Ny taom-baovao malagasy dia rahan'ny trano koltoraly malagasy sy ny fitoasana. Marihany etoana fa ny trano koltoraly malagasy dia ao anatin'ny fitoasana izay tenako moa zany no lehibe fitoasana izay nanome toerana misy ny trano koltoraly malagasy. Amin'ny tenako ihany koa mbola mpanolontsaina ny trano koltoraly malagasy. Tsy hoe samy hafa ilay izy fa samy miezaka manaparitaka ny taom-baovao malagasy manerana ny nosy. Ny daty angamba mety misy mifandiso anankiray izay hitantsika hoe ny endry zareo any Nosy Manjaka sy ny taom-baovao malagasy izay ataon'ny trano koltoraly dia eo no mahasamihafa azy hoe inona ny ataon'ny zareo Nosy Manjaka taom-baovao malagasy ve sa namarobe ve sa inona. Nambarany avy ao amin'ny trano koltoraly malagasy moa fa tsy mitovy ny fankalazana ny alamady be sy ny taom-baovao malagasy. Ny alamady dia fankalazana natao ho an'ireo efa maty ary ny taom-baovao malagasy kosa dia fankalazana natokana ho an'izay mbola velona. Izany indrindra no isan'ny mampiavaka ny trano koltoraly malagasy izay miezaka hatrany ny mizara ny kolontsaina malagasy ho an'ireo tsy mbola mahafantatra ireo fomba amam-panao malagasy, indrindra fa ho an'ny taranaka aty aoriana. Aharitra 2 andro ny ivon'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay atomboka ny 30 volana martsa ho avy izao.